ary amin'ny hotely no mitoko fahenam-bifolo ihany nandininy fahasivim-bifolo manao hoe aza manao fitsarana miangatra aza mizaha tavan'olona ary aiza mandray kolikoly fa ny kolikoly mahajamba ny masony endry ary mamadika ny tenina marina zany no afatra ao amin'ny lalàna misesy izay ny lolo avy la tampoloto amin'ny fiarahamonina jiosy na ny fiarahamonina kapobeny na ny fiarahamonina eo anivon'ny lafi ny fivavahana ary ny olokendry dia efa nanafatrafatra amin'ny hoe tsarovy le teny mamitsika loatra ny obolona toko fahefatra ambifolo andiny fahefatra amin'ny telopolo ny fahamarinana manandratra ny firenena zany avy nefa nomena io fiarahamonina io izay nytenenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Zakaria. Inona nefa ny zavatra nitranga nahatonga n'ilay fahababoana teo ny Isaia toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo ry havana malala manome antsika valiny izao ny zavatra nitranga na teo aza ny lalàna misesy na teo aza ny tenin'ny olokendry izao no nitranga ny lehibenao dia mpiodina sady namampangalatra samy tia kolikoly sy fatratambitamby avokoa izy rehetra ny kamboty tsy mba omeny rariny ary niady mitondra tena tsy havelany hoentiny anatrehany ny lehibenao dia mpiodina namampangalatra samy tia kolikoly fatratambitamby avokoa izy rehetra mampieritreritra zany diavana tamin'ny andro ny zanak'Israely tsy Isaia moa zany eto Madagasikara tsisy oran'izany akory fa izany ny zavatra nahatonga n'Andriamanitra ho tezitra ary zay mihitsy hoe mila fiadanana vena mba mitsara marina fa zadalany kolikoly io ianao fa nitohiny amin'ny andiny fahefatra amby roapolo amin'izany teny zany diavana dia nilazan'Andriamanitra manao hoe izao ho ilay mahery ny Israely hiala fo amin'ny mpandrafy ahy ary hamaly ny fahavaloko ahy Andriamanitra no hitsangana hanohitra izany olona miaino anatin'ny kolikoly zany. Namadibadika kely tahirikevitra ary avana malala ary nahita fa tamin'ny volana May 4 amin'ny 700 dia nisy teto Antananarivo zaika siantifika andiniana momba ny fanarena-pirenena ary nanana anjara fitenenana tao miala tsiny manonona anarana ny professeur Rawel Andrebololona izay tale général ny Institut des sciences et des techniques nucléaires tamin'izany fotoana zany. Tamin'ny anjara fitenenana tao dia niala tsiny izy manao hoe miala tsiny izy fa hindrana kely ny teny frantsay amin'ny teny izay ataoko ary tanteriko aminareo tsy hovako ny zavatra nambarana raha miresaka n'izany hoe mitsara marina tsy misy kolikoly zany hoy izy manao inona ny tokony atao eo anolohan'ny fahasimban'ny firenena ilana fanarenana izao ny valiteny natao manao hoe la première des priorités est la lutte impitoyable contre la corruption à tous les niveaux. Pour ce faire, il faudrait mettre sur pied une commission anticorruption et lui donner le pouvoir d'agir et de sanctionner de façon efficace. Tena mampieritreritra efa tamin'ny taona 4 zany teny zany ray aman-dreny manam-pahaizana savant eketely ata zany ny voalohany amin'ny lara-pahamehanao izy raha tia hanarina ny firenentsika dia niady tsy misy indrafo hanoenana ny fahalovana ny kolikoly amin'ny ambaratonga rehetra ary mba hatanteraka zany dia tokony hanangantsika voamiera hoentina miady amin'ny fahalovana ny kolokolo izy ka omena ny voamiera io ny fahefana hiasa ary ny fahafahana hanafay amin'ny fomba tena mahomby asa mona nisy ny aino izy na tsy findreky toetintsika mianakavy fa rehefa mijery an' Jesosy Kristy tsika ry havana dia mahita fa ny tantara ny fitsarana teto amin'izao tontolo izao dia tantara mahonena Jesosy Kristy ilay marina ary hanymarina tanteraka nandiny vonin-tany no tsaraina teo amin'ny Pilato ka Pilato namerina intelo miantoana manao hoe tsy hitako ny heloko ty lehilahy ty tsy hitako ny heloko ty lehilahy ty tsy hitako ny heloko ty lehilahy ty nivoaka ny didim-pitsarana ento izy ka omboy aminazy fijaliana ho faty izany ry havana malala no endriky ny fitsarana eto nivon'izao tontolo izao ary zany endriky ny fitsarana zany no tian'Andriamanitra havaozony ray amin'ny teny samire mba manao didim-pitsarana aradrariny mba izany re avoaka eto Madagasikara ho dia misaotra n'Andriamanitra fa didim-pitsarana aradrariny daholo mono mivoaka fa dia niendry any moa ny anarina fa raha ny adala no anarina ny lamba ny ariny hoy ny tenitsika malagasy fa ny farany ry havana izao manao hoe mandehana ry amin'ny fahamarinana aza mianina lainga hoy ny tapany faharoa amin'ny andininy faha-17 aza mety hianina lainga fa halako ny zavatra rehetra toy izany izaho tompony manao zany teny hevitra izany ny dikan'izany hoe mianina lainga izany ry havana dia zavatra nakoe fianana dia milaza
teny zao mihitsy zany hoe vao eo ampanaovana le fianianana anao dia efa mandaingy ianao eo ampanaovana n'le fianianana ary mampieritreritra io ry havana malala mampieritreritra io rehefa mieritreritra ny petera isika tamin'le fotoana ny tsaranan' jesosy ny filazantsara moa dia mitantaran'izany amintsika hoy le olo ianao namany dia hoy ny marika toko faefatra amby folo andina faraky amin'ny fitopolo hoe dia niozona sy nianina izy ka nanao hoe tsy fantatro zany le lalazainareo zany zalahy mba sako moa petera dia mba sako mihitsy izy jesosy niaranatry ny telo taona mahery lazany hoe ianao namany tsy namany namany ianao tsy namany raha teneniko amin'ny fomba teny mahazatra ny sasany aminao tsy namany marina mafy zalahy hitanao zao hoe mandainga lainga ny resana nefa dia samy anina azany zavatra zany avana malala asain'Andriamanitra tandremantsika tsara zany misy oronan-tsarimetsika malaza moa zany zao mandeha eto Madagasikara dia anatin'ny oronan-tsarimetsika iny tamin'ny herinandro iny raha tsy diso ohatra nisy hoe le olona nandevombelona n'le fahavalony na levombelona misy rehefa vita le fandevenambelona tonga ampanao gazety hoe ahoana moa zany hevitra ao dia miteny le olona moa hoe tsy misy fantatro misy ny amin'izany hoe tsisy hidirako misy ny amin'izany nefa izy nandevombelona teo an'le olona fahavalony azany zany ny zavatra mitranga ny ivon'ny fiarahamonina mianina lainga ny olona milaza zavatra amin'ny fianianana nefa fantany mazava zao fa lainga ny zavatra ambarana zay ny lafiny anankiray fa ny lafiny anankiray faharody zao ndikany hoe mianina lainga dia le ambarany dika teny protestanta hoe mianintsito izany hoe ianao marina le zavatra niananao fa rehefa tonga ny tanteraka ianao manjary mandainga amin'izay ianao mampanantena zavatra tsy ataonao l izy maninona aiza mampanantena be loatra rehefa tsy ho vita fa manjary mampanantena lainga ianao zany zany diavana malala ny zavatra ambara eto aza mianina lainga mampanantena zavatra nefa tsy tanterahana manao fanekena sy fianiana nefa tsy tanterahana azo hitarina lava moa zany riavana malala fa fantatsika izay tokony hiainana an'izany fa olona manantsaina sy hendry avokoa sika